ny candidat Pasitera MAILHOL no avahan'izao problème zao dia nanao fanambarana zareo zany androaniny amin'ny hoe manohana ny candidat Pasitera MAILHOL zay amin'ny fifidianana satria izy no eritreretina sy heverinay fa ama ny problème ny mpampianatra izany. Efa nifampiresaka ihany koa zay nanivory raha tamin'ny omaly zany dia efa nametraka amin'ny zavatra nangatany zareo rehetrarehetra hoe raha sitrapon'Andriamanitra ka tonga amin'ny toerana tokoa dia atao laharam-pamena ny mpampianatra eo amin'ny famahana ny olona rehetrarehetra izany. Ny zavatra fa nifampiresako tamin'izareo dia nametraka tsara hoe za kosa aloha tsy dia anao demagozika hoe vao mipetraka raha lany dia avy hatrany dia volana février dia ho voavaly olana satria ny loi de finance zay hiasana amin'ny fanjakana ny taona ho avy dia tsy maintsy mbola ty gouvernement perinasa ty no mandrafitra azy olona ny solom-bavambahoaka eny amin'ny assemblée fa ny zavatra azo atao rehefa tonga amin'ny fanjakana zany ka tsy tafiditra ao anatin'ny loi de finance zay karakarain'ny fanjakana amin'izao fotoana zao ny olana ny zareo dia anao loi de finance rectificative rehefa tonga amin'ny fanjakana zany mba amahanaingana diaingana ny olany reto mpampianatra ireto izany. Nitresaka tamin'izareo koa hoe raha azo atao dia mba miverina mampianatra izy ireo zany satria dia mijaly le mpianatra fanjakana nefa tsy amahany olana zay misy eto amintsika fa hojerevantsika izy io dia mba mifampitsino zany na ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra mba hiverena zay fampianarana zay koa zany dia nanaiky moa zany zareo dia zay natonga n'le fanambarana napetraka ny zareo hoe manohana ny candidat Pasitera MAILHOL. Nietsiky ny ACFI zany dia zay le démocratie zay ny rafitra nomenantsika eto hoe démocratie dia avelohan'ny olona ny hevitra ankahalalahana dia tsy manome ny tsiraray avy azy maneho hevitra ankahalalahana zany fa ny tsy mety fotsiny amiko dia ny hoe rehefa avelany anankiray dia tokony avela daholo fa rehefa tsy avelany anankiray dia tokony tsy avela daholo zany satria faneho-kevitra izy io io tsy andrasana hoe rehefa misy vahoaka petsaka azo alatsa-drana azo vonona zay vo anome malalaka ny fanjakana fa amiko raha za mpitondra fanjakana dia atao malalaka foana ny famohan-kevitra mba ahafahan'ny olona tsiraray avy mamoaka ny heviny dia miaino ny mpitondra fanjakana dia miantso rehefa avy eo dia mamany ny olana zay azo vahana fa tsy zavatra tsy vitany fampiresahany fa ny sakatsakana foana atao eto amintsika vao maika maniva zavatra be l izy fa rehefa malalaka ny tsiraray avy dia malalaka tsy sinaka fanavaka vana zany.